Ravako malala ho ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Atomboy eo amin'izay voafidy aloha ny fialana amin'ny faharatsiana. Atomboy amin'izay voafidy aloha ny fialana amin'ny faharatsiana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio atao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko faha 13 ny andininy faha 9 hatramin'ny faha 4. Atomboy amin'izay voafidy aloha ny fialana amin'ny faharatsiana. Ambarany Jeremia mpaminany ry avako malala fa feno faharatsiana ny tany. Tena ambara mihitsy fa helika ny karazam-paharatsiana rehetra ny tany. Hoy ny voalaza amin'ny 10 hoe feno mpijangajanga ny tany no ny ozona no isaonan'ny tany, maina ny kijana ny anevitra, efa ratsy ny fanaon'ny olona sady ny tsy fahamarinana no heriny. Ary zay ambara fa tena loza aza amin'izany tany feno faharatsiana, vonto faharatsiana, maina noho ny faharatsiana zany dia tafiditra ao an-tranon'Andriamanitra ny faharatsiana. Tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany dia nanjakanjaka zay tsy izy ny mpitondra, ary misy teny manokana ho an'ny mpitondra ambarany Jeremia mpaminany dia niampita tany amin'ny mpisorony zany. Ary eto dia hitantsika fa mipaka any amin'izay mpaminany, ny mpaminany izay heverina fa amin'ny fanantenana mitondra rivotra vaovao tamin'izany dia indro voasoloko ny faminaniana sandoka ihany koa. Ary tsy nijanona fotsiny tamin'ny resokajin'olona ireny fa tonga hatrany amin'ny vahoaka mihitsy. Ary tsy ny vahoaka Israely fotsiny fa tonga hatramin'ny Joda mihitsy. Hoy ny andininy 12 manao hoe fa na mpaminany na mpisorona dia samy mpiatsara velatsia avokoa, na dia tao an-tranoko aza dia mbola hitako ihany ny haratsiany ho Jehova. Le hoe tao an-tranoko dia milaza zavatra anankiroa andaniny, milaza manokana any Joda, ny mpon'ny Joda, ny mpon'ny Jerosalema izay tafiditra ny faharatsiana. Fa ny hoe tao an-tranoko ihany koa ny faharoa dia entina ilazana ny fitoerana masina na ny tempoly. Tafiditra tany amin'ny tempoly ny faharatsian'Andriamanitra, ny faharatsian'ny olona. Any amin'ny toko faha 7 ny andininy faha 10 sy ny manaraka dia hoy ny voalaza hoe nefa mbola avy iseho eto anatrehako amin'ity trano izay efa niantsoko ny anarako ty ihany ianareo, ka manao hoe efa voavonjy izahay mba hanaovana ireto fahavetavetana rehetra ireto. Moa ataonareo ho zofy iren'ny jolava ity trano izay efa niantsona ny anarako ity. Indro ny tenako aza dia mahita izany ho Jehova. Tafiditra any amin'ny tranon'Andriamanitra ny faharatsiana. Ary zany indrindra no mahatonga ny antso atsika manao hoe atomboy eo amin'izay voafidy, eo amintsika voafidy, isika ao amin'ny tranon'Andriamanitra, isika fiangonana, isika mpanompo voafidy manokana, ny mpaminany, ny mpisory, ny mpitondra. Atomboy eo amintsika aloha ny fialana amin'ny faharatsiana. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany izay vakintsika teto dia manambara fa miatra manaina, ambara mihitsy fa
motsamotsana ny foko, mahavaky fosy, mampangozozo ny taolana ny zava-misy iainan'ny Jeremia mpaminany tamin'izany fotoan'izany. Ary na Andriamanitra aza dia miteny mihitsy fa tsy naniraka an'ireo izy, ary ambara fa hiatra amin'izy ireo ny loza, ny kapoka ho valo ny zavatra izay nataony. Koa antsona isika hiala amin'izany faharatsiana izany mba tsy hiala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Antsona isika izay voafidy aloha, satria miainga eo amintsika ny fanavozana, miainga eo amintsika ny fiaikena marina. Eo amin'ny 12 dia ny taonan'ny olona hiala amin'ny faharatsiana. Zoany no antony fidianan'ny tompo ny mpanompo samihafa. Ho ny 12 hoe fa raha isan'ny mpihevitra teo amiko izy, dia ho nitory teniko tamin'ny oloko izy ka mamerina azy hiala amin'ny lalany ratsy sy tamin'ny faharatsiana nataony. Dia antsona ary sika hiala amin'ny karazam-paharatsiana rehetra, miainga eo amintsika aloha tsy hamisavisa na hitanisan'ny faharatsian'ny hafa. Zany manko mamaiky antsika hoe le mpitondra, le zareo ambony ao, fa andao aloha atomboka eo amintsika tsiraray avy. Isika isam-batan'olona, isika vahoaka kristiana, isika mino. Ary zany ane no tenenin'Andriamanitra ry havako fa nalahidiny fiadanana ho an'ny firenena. Any amin'ny bokin'ny tantara dia koa Andriamanitra manao hoe raha ny olona izay nantsona tamin'ny anarako, le olona nantsona tamin'ny anaran'Andriamanitra no ho avy an-Jerisitema, hivavaka hitady ny tavako dia hiaino any an-danitra ho Andriamanitra, amelan'ny herin'ny anasitrana ny tany. Lay olona voafidin'Andriamanitra, lay nantsona tamin'ny anaran'Andriamanitra mihitsy aloha no antsona hiaikeloka, hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny fahazarana samihafa fanao mahazatra amin'ny fiainana andavanandro. Izay heverina fa bitika kely raha oharina amin'ny hafa, saingy tsy maintsy hialana zany aloha mba hahamarina ny tenin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ravako malala amin'ny tompo, filazantsara lehibe no entin'i Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao, ny hitady sy hamonjy ny very. Fa maika fa isika izay efa novonjena indray ve no hamototra na hanary izay efa nomeny Kristy atsika? Koa antsona isika hizotra amin'ny lalam-pibebahana, hiala amin'ny faharatsiana, hiverena ny fiadana ny tany sy ny fandriampahalemana ho amin'ny tany izay misy antsika. Atomboy eo aminao aloha, aza manilika ny faharatsiana any amin'ny hafa, fa atomboy eo aminao, eo amin'ny tsiraray, ianao le zatra manondro olona hafa io, aminao mihitsy atomboka ny fialana amin'izany fahazaran-dratsy izany. Mamaly ny faharatsiana ny tompo ry havako. Zany no lohahevitra bajintsika amin'ity volana ity, lay faharatsiana fanaonao aloha, andiniana teny, eritreretana, ary hialana sy andraisana fanapahan-kevitra ndrao hiara ny faharatsiana, hiara ny vokatry ny faharatsiana isika, ka hitambesara ny fahatezeran'Andriamanitra. Engane ho kristianina tonga saina, kristianina hiova hevitra, kristianina izay hiala amin'ny lalan-dratsy na hazatra, fa andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izay efa nenitsony ny tompo atsika tsiraray avy. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra tsy toa endre matahotra ny teninao, lay milaza marina sy milaza mazava ny sitraponao fa efa ratsy teo anatrehanao, ary nandiha faharatsiana izay na dia
mpanompo voantsonao azy. Dia amin'ny tean'io ity dia miverina eo aminao zahay, mitondra ny fifonanay, ny fifonanay ho an'ny fiangonanao, ny fifonanay ho an'ny kristianina. Fa endre Tompo, maro ny milaza sy lazaina fa manaraka ny anaranao, kanefa feno faharatsiana ny taninay, satria ambaranao fa mihatsara velatsia eo anatrehanao zahay. Koa dia mifona ho amin'ny taninay izahay, mifona ho amin'ny fiangonana, mifona ho an'ny kristianina rehetra, fa vonona kosa hiala amin'ny faharatsianay, hibanjina ny famonjenao. Dia mivavaka manokan'izay ho amin'ny mpitory ny filazany tsara rehetra, mba tsy ho tafiditra amin'ny faminaniana sandoka, fa hitory marina ny anaranao, ianao Andriamanitra ilay velona sy mahery, ilay tsy misy tahaka anao. Dia ampaherezo amin'ny asany, amin'ny teniny, ny mpitory filazany tsaranao rehetra. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.